tonga eto amin'ny toerana ka manaraka amin'ny alalan'ny internet satria sabata voalohan'ny volana moa izao. Miaraba anareo izay mijery manatrika ny fitaovam-pivavahana avy an'izay lavitra. Ary koa miaraba manokana ho an'izay misy ve eto amin'ity toerantsika ity sambany mba tonga voalohany tonga voalohany indrindra eto amin'ity androany. Dia mba angatana kely mba hitsangana dia milaza ny anarana sy ny fiaviany ary misy fanomezana kely ngamba mena ho anao misy tsika anankiray. Dia faly miaraba iza Nicole tonga so Nicole. Faly miaraba ny toky aza mbola miperaka toky. Sarindra. Dia faly miaraba anareo ary mananteny izay fa azo fahafinaretana androany amin'izao fiarahantsika izao. Dia misy fanomezana kely mena ho anareo. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car le Dieu des peuples sont des faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux, l'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance, rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Tonga ny fotoana fanolorana ny fanatitra sy ny
ny ampafolontsika ka taky mahazatra moa dia indroa miandalana ny fitaterana izany ka ny voalohany dia ny fanatitra sy ny ampafolony ary ny faharoa dia ny projet atsika amin'ny fiangonana izay hananganana trano dia ampanaovana an'izany dia vetesitsika ny hira voatondro amin'ny tableau. Arriva avaksika to ray masina tsara ny dan-danitro mbola misaotra anao zay satria noho ny fitiavanao dia mbola tonga eto zay tonga eto mba hanolotra anao ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampafolony. Eny tompo manateny zay fa ho ankasitrahanay izany ary mino zahay fa zao fanomezana tena aminao zao dia vita soa ny asa zay nomenao anay ka ho tanteraka daholo ny mission rehetra zay nomenao anay. Ireo zay tsy afaka nanolotra kosa raha eo tahio izy ireo fa noho ny antony maro samihafa zay nao mahafantatra azy dia mino zahay fa mbola ho avy ny fotoana zay hanomezana anao izany. Raha mbola heno ny teninao zahay ny hafatra zay omenao anay apetraka ao avy amin'ny alalan'ny Lolona Eveline sy Iajatiana dia mangataka aminao zay tompo ny teny zay apetraka ao ampitondranao azy ireo dia teny avy aminao ihany ary mangataka zay fanahy masina sokafo ny fonay sokafo ny fanahinay sokafo ny sainay mba hovoarainay izany hafatra izany ary ampiovanay mba hanantona anao mba
ho tanteraka satria ny afatra sy ny teninao dia teny mamy ahafahanay mino anao ary ahafahanay mba rehefa tonga eto ianao Jesosy eo amin'ny raony lanitra dia mba ho tafaraka daholo izay eo anisan'ny ho voarainao. Izany no angatahako amin'nananao Jesosy. Misaotra raha eo. Amen. Zao isika dia andray ny baibolitsika ka maky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 7 andininy 7 dia rehefa avy eo amin'ny Genesis toko 7 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia voakina amin'ny anaran'i Jesosy. Moa maova ny hodiny va ny Etiopiana ary ny leoparda va maova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehovah fa izao no tsy nahalala. Da rekitahotra izy ka nanao hoe endre mahatahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Amen. Bonjour les enfants. Je vous invite à laisser le stylo et à m'écouter. Aujourd'hui, c'est la maman de Aaron et Timéo qui devait vous raconter une histoire, mais elle a un petit souci, donc elle ne peut pas venir. Que Jésus puisse être avec elle là où elle est. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule « Le terrible voisin ». Comment ?
Alors, dans une campagne hollandaise, c'est-à-dire près de Amsterdam, il y a une maisonnette qui est enfouie sous la verdure. On ne la voyait plus. Et le jardin était rempli de ronces et d'orties. Vous connaissez les orties? Oui, ça pique. Alors, elle n'était pas bien entretenue. Et il y avait un portail où il y a marqué « à louer ». Mais personne ne voulait louer la maisonnette. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait un voisin terrible. Il y a un voisin qui a des crises de folie. Et on disait qu'il arpentait son verger tout en criant, en gesticulant et en criant. Alors, personne ne voulut habiter dans cette maison. Un jour, il y a une équipe d'ouvriers qui a redonné vie à la maison. Et un jardinier a pris soin du jardin, il a taillé les haies, il a enlevé les mauvaises herbes et c'est redevenu toute jolie. Et une famille est arrivée, une famille de 4 enfants, a bien voulu louer la maisonnette. Alors arrivé, il savait bien que le voisin était étrange, mais ce sont des familles chrétiennes. C'est une famille chrétienne. Alors, ils ont cru que Dieu va voir par quels moyens les membres de la famille peuvent communiquer avec ce voisin. Après leur installation, il y avait Richard. Richard, c'est le fils aîné, le premier, il a 12 ans. Il a déjà donné son cœur au Seigneur. Il a joué dehors, dans le jardin, avec son animal favori, c'était un petit lapin qui s'appelle Boule de Neige. Il était tout mignon. Pendant qu'il jouait avec le lapin s'échappa sous la haie et puis arrive dans le jardin du voisin. Richard, il a cherché tous les moyens, il a pris les trèfles et puis donné « Viens ici, Boule de Neige, reviens par ici !» Ah, mais rien n'y fait. Boule de Neige est resté de l'autre côté. Et il était impossible d'aller dans la propriété voisine, d'aller à côté parce que ça ne lui appartenait pas. Alors il était tout triste. Il a laissé quelques jours passer et un jour il a pris son courage à 2 mains. Il a dit « Je vais demander au voisin, même s'il est étrange ». C'est la première fois qu'il a vu le voisin. Et en voyant le voisin, il a demandé poliment « Monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous vu par hasard mon petit lapin ?» Le monsieur, il répondit « Tu ne le reverras plus jamais, je l'ai tué !» Le vieillard, il a dit ça. Il est parti chez sa maman. Il a tué mon lapin, mon préféré. Et dans ses sanglots, il racontait ce qui s'est passé. Et sa maman, il a dit, je comprends bien ton chagrin, mais Monsieur Villers, c'est le nom du vieillard voisin, il est plus à plaindre que toi, c'est-à-dire, je me fais plus de soucis pour lui. Mais pourquoi? Il n'aime rien, il n'aime personne, pourquoi? Eh bien, il me fait pitié parce que j'ai plus mal pour lui, parce que lui, on dirait qu'il y a un terrible chagrin qui l'emmène dans cet état, qui le rend être très méchant comme ça. Donc, il n'a plus répondu. Et puis sa maman, il a dit, mais tu sais, nous pouvons prier pour lui. Il n'a plus répondu, Richard. Et en voyant la tristesse de Richard, sa maman continuait, rien n'est impossible à Dieu. Bon, donc les jours passaient. Et une nuit, pendant que c'était le silence complet, on entendait des cris
monstrueux. Ah, ah. De l'autre côté, Monsieur Molenberg, c'est le papa de Richard. Il a regardé, c'était dans le voisinage et c'était dans la ferme à côté, là où il y a le vieillard. Ah, ah, ah. C'est le vieillard. Et il s'est approché. Il a regardé le vieillard, il a dit « mon fils, c'est là qu'il est mort !» Il était désespéré, mais en même temps, il était en colère. Avec toutes ses forces, il a dit ça sous le pommier. « mon fils, c'est là qu'il est mort !» Ah, oh là là. Alors, M. Molenberg, il n'a écouté que son cœur. Il a couru vers lui, il a dit Monsieur Molenberg, Monsieur Villers, laissez-moi vous aider. J'ai cru comprendre que votre fils est mort. Vous avez perdu votre fils. Après, il l'a battu, le vieillard. Mais je veux vous aider. Après, il a épuisé toutes ses forces. Il n'a pu rien faire. Donc, alors, Monsieur Molenberg et la gouvernante qui s'occupait du vieillard ont porté le monsieur dans son lit. Et arrivé à la maison, Monsieur Molenberg racontait à sa femme « Ah, tu sais, je crois qu'il n'y a plus d'espoir parce que on dirait qu'il lui arrive vraiment quelque chose de terrible et que ça ne va pas s'arranger. Mais en parlant avec la gouvernante, j'ai entendu qu'il n'avait pas de Bible. Peut-être c'est le moment de leur en offrir. » Le lendemain, Richard est parti apporter la Bible au monsieur. Et c'est la gouvernante qui a pris la Bible, elle était contente. Merci. Et donc, elle l'a donnée à monsieur Villers. Et cet après-midi-là, la famille de Richard devait aller à Amsterdam pour visiter les amis, mais Richard a décidé de rester à la maison pour faire son travail de classe. Et donc tout le monde est parti, Richard est là, et Richard s'est dit, en voyant les oranges, c'est parce que la gouvernante a dit que le vieillard, il est très malade. Avec ces oranges peuvent peut-être l'aider à avoir de la force. Il a mis tout dans son panier. Il est parti chez le voisin. Il a demandé toc, toc, toc. Et donc, c'est la gouvernante qui est arrivée. Oui, j'aimerais bien voir le voisin s'il veut bien accepter ma visite. Alors, la gouvernante est partie voir le vieillard. Il était tout absorbé à lire la Bible et qu'il n'entendait même pas rentrer la dame. Et la dame est rentrée. Et elle a dit, « Monsieur, il y a un petit garçon là qui veut vous voir, mais il a peur que vous n'acceptiez pas sa visite. » « Oh, quoi? Ce sont des gens extraordinaires. Ah, faites entrer ce petit. » Donc le petit garçon est entré. « Alors, comme ça, tu penses à moi? »« Oui, monsieur, j'ai pensé à vous 2 fois. »« Comment ça 2 fois? »« Ce matin et cet après-midi, j'ai prié pour vous. »« Comment ça? Comment se fait-il que toi, tu pries pour moi, moi qui ai tué ton lapin? » Alors, il dit, on m'a appris à pardonner. Et on m'a appris que si on prie pour toi, Jésus peut te donner la paix et peut te pardonner toi aussi. Alors là, le jeune garçon s'est mis à raconter l'amour de Jésus. Et le vieillard, il a dit, il a caché son visage, il a dit, il a reconnu, il a senti l'amour de Jésus pour lui. Alors, depuis ce jour, il était devenu ami avec Richard. Et quand Richard a raconté tout ça à toute sa famille, la famille était contente. Et puis, il priait Dieu pour sa merveilleuse bonté. Donc, depuis ce jour, c'était comme ça. Mais il y avait
un jour, il y a la gouvernante qui appelait Richard. « Richard, viens vite, parce qu'il fait à nouveau ses crises sous le pommier. » Alors on voyait encore le vieillard tout désespéré et puis en colère et tout. Et Richard a pris son courage aussi. Il est venu vers le monsieur. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nitsant? Alors il a dit, il a récité un verset dans la Bible. Il a dit, en s'approchant du monsieur, du vieillard, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Il a récité ça. Alors le vieillard qui marchait de long en large, il faisait semblant de ne pas écouter, mais tout d'un coup il s'est arrêté devant le petit. Il a dit, « Est-ce bien pour moi ?» Et après derrière, il y a monsieur Molenberg qui a suivi son fils qui a répondu, « Oui, n'êtes-vous pas chargé et fatigué pour vos péchés, n'êtes-vous pas chargé et fatigué là avec ce qui vous est arrivé? Est-ce vraiment pour moi? Ben oui, c'est pour vous. Il peut vous donner la paix. Même si je suis un meurtrier. » Alors le papa, le monsieur Molenberg, il a demandé à son fils de partir. Et puis le voisin, il a raconté sa vie, sa triste vie, il a confessé et il a parlé avec monsieur Molenberg. Et ensemble, il a ressenti que Jésus l'a pardonné. Et puis, il a ressenti la paix, la joie. Ils ont remercié Dieu ensemble pour les prières qui ont été exaucées, les prières de la famille Molenberg. Et depuis ce jour, il a changé. Il n'est plus le voisin terrible. Il est devenu quelqu'un de bien. Parce qu'il a changé. Dieu a changé. Donc, aujourd'hui, je veux vous dire, les enfants, quelle que soit la situation, même pour les grands, quelle que soit la situation qui vous arrive, s'il y a des difficultés, si vous voyez quelqu'un qui a des difficultés, que ce soit à la maison, à l'école, n'hésitez pas de prier, parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer chacun de nous. Amen. Miarabantsika rehetra izay miara-mivory eto amin'ity maraina ity. Nefa miaraba koa andreo izay lavitra manaraka amin'ny alalan'ny internet. Misaotra an'Andriamanitra satria mbola afaka mandria afatra izay manandanja mihitsy eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Fiovampony Jakoba ary no hodiniantsika amin'ity maraina ity. Iza moa Jakoba? Jakoba dia zafikeliny Abrahama. Zany hoe dadaben'i Jakoba zany i Abrahama. Zanak' Isaka izy. Kamba nazandry amin'ny Esau. Aty aoriana dia rain'ny firenena 12 izy. Ary ao anatin'ny patriarka fahatelo izy. Andao diniantsika ary mandrapahatonga antsika ao amin'ny fiovampony Jakoba, manodidina an'ity Jakoba ity, mba hahafahantsika mahita hoe tena nilaina tokoa izany fiovampo zany. Voalohany indrindra, amin'ny eritreritra maha-olombelona, humain, Jakoba dia nanana toetra tahaka an'izao. Zatovolahy fetsifetsy izy. Zatovolahy mpisandoka, usurpateur. Zatovolahy mpandainga, tricheur. Ao amin'ny Genesis 7:7, andiny 7:20, andiny 20, andiny 7:20,
dia zao ny voalaza mikasika an'ity Jakoba ity tao anatin'ilay toe-javatra izay miresaka momba ny fizokiana. Dia hoy Jakoba tamin'ny rainy rehefa nanontany ny dadany, iza moa izato tonga ato amiko zato? Dia hoy Jakoba, lay usurpateur, lay mpisandoka, zaho no Esau zanakao. 720 mbola nanamafy ihany ny rainy. Iza tsara hoe zaho no izy. Genesis 7:20, 2:20, dia nanana fahasahina mahatsiravina i Jakoba satria rehefa nanontaniany dadany izy, ahoana ianao dia nahazo sahady vao niainga teto ianao tsy ampifiry kory dia efa tafaverina sahady mitondra an'ilay hanina itsofako rano anao. Dia hoy Jakoba tamin'ny fahasahina, Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Ny ampangany Jehovah ho miray hevitra aminy amin'ity resaka fitaka ity Jakoba. Mba mety manao toy izany koa sika ry havana, hamafisitsika ny lainga zay tao marina ka ampiasaitsika ny fiantsoana ny anaran'Andriamanitra. Zany lay lazaina hoe manao vavolombelona mandainga, zany lay lazaina hoe manendrikendrika, nanendrikendrika an'Andriamanitra Jakoba. Nolazainy fa miompon-kevitra aminy tamin'ny fahazahoana an'izany haza izany. Diso zany satria Exodosy 20:20 dia milaza aza manao vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Toetra faharoa, mpisongona ny rahalahiny Jakoba. Ny hevitra inarana hoe Jakoba dia mpamingana. Ao amin'ny Genesis 2:20, dia hoy izy, nihazona ny ombelahy tongotra. Ity fomba fiteny hoe ombelahy tongotra ity dia mampiverina ny saitsika any amin'ny Genesis 3:7-15. Zao ny voasoratra ao amin'izany tantara izany. Ny taranaky ny vehivavy, Jesosy ny tiana lazaina amin'io, hanorotoro ny lohany menarana, Satana ny tiana lazaina amin'io. Ny taranaky ny menarana, zany Satana zany, dia hanorotoro ny ombelahy tongotry Jesosy. Izany ho ampitenena izany hoe manangana ny ombelahy tongotra dia midika hoe hamadika, hitsipaka. Ilainy hoe verina fa sakaiza dia avadika izao. Handavo azy, hanapotika azy, hanafongana azy. Teneniko amin'ny teny frantsay ilay izy, hoy izy hoe lever le talon contre quelqu'un, c'est prendre une attitude hostile et chercher à détruire. Izany toe-tsaina izany angeny tao amin'ny Satany, dia niditra tao amin'ny Jodasy koa zany. Ary zao ny fanambarany Jesosy mikasika any Jodasy, Jaona 7:20, hoy izy, izay miarakomana amiko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Hamely an Jesosy. Fa minaninana laina tao amin'ny Salamo 1:150, izany voambaran Jesosy mikasika ny Jodasy izany, zay nidiran'ilay toe-tsaina te hanafongana. Toe-tsaina tonga tao amin'ny Jakoba koa, ny andavo an'i Esau, zay kambana, tsy pihako eto ny dikan'ilay kambana fa tahaka azy ihany. Ry havana, mety latsaka ao amin'ny toe-tsaina sy toe-po tahaka an'izany koa sika. Rehefa tonga ilay toe-tsaina mialina izay, mitsiriritra, dia manangana ny ombelahy tongotra isika, mihazona ny ombelahy tongotra isika, tahaka ny Jodasy, tahaka ny Jakoba, tahaka ny Lucifera. Loza avokoa izany rehetra izany. Toetra fahatelo, toetra mpanararotra, profiteur. Genesis 5:20, 7-7, dia nararotiny Jakoba ny hanohanany Esau mba ahafahany manakalo amin'ny voanemba ray lovia sy mofo ny fizokiana. Ry havana, mety manao toy izany koa isika, manararotra ny mahantra, ny sahirana,
ny madinitra ny fahorin'ny sasany misy fiteny malagasy manao hoe manararaopaty tadidiko tantara teo amin'ny fahafatesan'ny reniko nalina vilia tsara tare be deaibe mama fa rehefa maty izy satria nomena sakafo tamin'ireny olona dia tsy hita tsony ireo vilia ireo nanararaopaty manao tsindrio falavo tsy maharesy azy raha tsy efalavo izy dia manampy fanindrina an'izany olona izany ary misy fomba fiteny mahatsikaiky koa manararoatra ny alina toy ny bangaridana miome tsy sa mampisehon'ilay bangaridana tsisy tsony ilay nify fa rehefa mba tonga ny alina manararoatra miome izy ratsy avokoa zany Genesis 17:1 dia nanararoatra ny fahanterany Isaka izy efa pahina ny masony dadany tsy mahita intsony dia nararotiny Jakoba izany ilazany fa Esau izy izaho no izy mome tahaka ny Jakoba koa va isika indraindray isika dia manao an'izany toetra izay manao tsindrio falavo zany ratsy ihany ny fisainany hoy ny voalazan'ny soratra masina Genesis 9:1-5 kanefa ry havana fijerin'olombelona izany hitantsika teo zany fa eo anatrehan'Andriamanitra dia hafa indray ny fomba nahitany an'i Jakoba alohany ahitantsika an'izay rehetrarehetra dia tsy maintsy voatery aho hampitaha ny fiainan'i Jakoba sy Esau kambana izy mirahalahy iray ihany fa rehefa jerena ny toetra eo amin'ny lafiny ara-panahy dia olona malina Jakoba olona endry izy olona mino izy satria araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:20 ny famaritana an'izany atao hoe olona mino izany dia nifidy ny zavatra tsy hita nifidy ny zavatra ho avy nifidy ny zavatra antenaina Jakoba voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:10 fa izany antenaina izany tsy ny tany Kanana ihany fa ilay tanàna misy fanorenana zany hoe tsy miova mihitsy noho izany toe-tsaina mino tao amin'ny Jakoba izany dia nisisika izy ny rifany mihitsy ny ahazo ny tso-dranony dadany momba ny fizokiny toy izao zany tso-drano zany ao amin'ny Genesis 9:20 dia hoy izy Andriamanitra nie hitay ianao mba ho tonga firenena maro ianao mahatsiritra zany ho tahian'Andriamanitra izany ry havana 4 homeny ianao ani ny fitahiana any Abrahama io fitahiana any Abrahama io dia ny ahazony Abrahama ho rainy Jesosy razam-beny Jesosy ho azony Jakoba nie zany ary tena nampianarina azy zany nampahafantariny Isaka azy zany dia ny rifany mihitsy ny ahazo an'izany mba ho zaho reny ahazo an'izany ho anao sy ny taranakao mba handovanao ny tany fivahininao zay efa nomen'Andriamanitra any Abrahama 7 ary Jakoba dia nanaraka ny dikan'ilay nanaraka dia nanaiky nomba nanjoy an'izany zavatra voalaza sy nampianarina azy izany ny fidiny mandrakizay ry havana Jakoba ny fidiny arena ara-panahy izy ny fidiny ho tonga razam-beny Jesosy izy ilay mpamonjy ny firenena rehetra io fizokina io dia nanome anjara roa heny ny arena ara-nofo voalohany indrindra ho mpandova an'ireo zay arena nananany Abrahama sy Isaka Jakoba lafiny faharoa fahamboniana ara-panahy ny fizokina satria mpisorona izay zoky ao amin'izany fianakaviana izany ho razam-ben'ny mpamonjy izay manana an'izany fizokina izany ary mpamonjy ny firenena rehetra ambony tany mitaky adidy nefa ny fananana an'io fizokina io anokana ny fiainana ho an'ny asan'Andriamanitra
zany ny asan'ny mpisorona ary ty lafiny faharoa ao amin'ny lafiny aranofo hanaiky ny baikon'Andriamanitra izy tsy hanambady afa-tsy vehivavy tokana dia hikarakara ny ankohonany sy ireo rehetra manodidina azy. Amafisin'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:1-10 izany tombontsoan'ny fizokiana izany. Hoy izy: tahaka ny Abrahama, ho tahaka ny Isaka, tahaka ny Jakoba, ireo olona rehetra izay manaiky an'izany fizokiana izany. Dia hiara-mihinana amin'ireo patriarka telo ireo izy any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy no manamafy an'izany tombontsoa izany ry havana. Fa Esau kosa nifidiny eo no eo izy, ny media, ny vonjimaika. Asa raha tadidinareo teto fa nisy toriteny efa nataoko mikasika an'io vonjimaika io. Nifidy an'izany vonjimaika izany Esau. Nifidiny an'io ihany Esau. Zao ny fizotran'izany tantara izany. Genesis 5:20, andininy 7:20 sy ny 30. Dia hoy izy: reraka aho zany ka mba homeo amin'io sakafonao io. Ara-dalàna zany satria reraka dia mba homeo kely ny namana. Faharoa, napiny an'izao la izy, andininy 4:30, ino aho faty ihany, mahasoa inona izay fizokiana. Andininy 7:30, dia namidiny nanatakalony tamin'ny voanemba izany fizokiana izany. Andininy 4:30, afaka nyreraka lay teony eo, dia nihinana izy, nisotro izy, dia niainga izy ka lasa nandeha. Izany hoy ny mpanoratra no nanamavony ny fizokiana. Nataony Esau lohalaharana ry havana, ny fahafahampon'ny filana dia ilay fitiavakomana. Nanao ny daniny kibony izy, ny karenjy izy, zay ilay lazaina dia lasa izy rehefa voky. Tsy niraharaha ny fizokiana izy, tsy nanana fitiavam-bavaka izy, tsy nanana fitiavana ny fiainana ara-panahy Esau. Tamin'ny Esau dia zioga ny baikon'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, zay fototra ilay fifanekeny Abrahama sy Jehova Andriamanitra. Ny anaraka ny tiny, ny velona araka ny sitrapony, ny ahazo hanina sy ny arena, lehilahy mahery, ny tanjaka, voninahitra, zany nafinaritra any Esau. Fanenjehana fafinaretana, tsy nanaja zay masina Esau. Ao amin'ny Hebreo 2:12 dia mitantara an'io tsy fanajana zay masina io mikasika any Esau. Dia hoy izy, Genesis 4:20, andininy 4:30 sy 5:30, naka vehivavy roa izy, izay vehivavy mpanompo sampy teo amin'ny Kananita. Dia zao ny voasoratra, nangidy tamin'ny Rebeka sy Isaka izany, ary tsy sitrak'Andriamanitra koa zany. Tsy zany ihany, fa rehefa lasa ny tsodrano, lasa ny Jakoba, dia tezitra izy, dia te hampiseho an'izany fahatezerana izany izy, te hikomy izy. Ao amin'ny Genesis 7:20, andininy 7, dia naka vady fahatelo indray izy. Te hiaika ny ray aman-dreny, te hiaika an'Andriamanitra. Ny filan'ny nofo Eros no nanehony nampivandravandran'ny an'izany fikomiana izany. Ry havana, safidy nitondra fandravana, ny tany taloha tao anatin'ny safidrano izany safidy nofidiny Esau zany. Zao ny voalaza ao amin'ny Luka 7:20, andininy 4:20 sy ny 7:20. Hoy Jesosy hoe: nihinana ny olona, nisotro ny olona, napakabady ny olona, namoaka napakarina izy, mandra-piavy ny safidrano izay nandingana ny olona rehetra. Safidy nitondra fandringanana. Andininy 8:20 sy ny 9:20, dia nanao ny fanaony Esau mandra-pahatonga ny fandringanana azy rehetra tamin'ny afo ny tao Sodoma. Mbola ampian'Andriamanitra an'izay koa.
izinina mihitsy zany fa ity tsy firarahana ny zava-masina ity firarahana ny fiainana ara-panahy ity de miteraka fandringanana na safodrano na ny afo ary rehefa tonga Jesosy de mbola hisy koa izany fandringanana fahafatesana faharoa izany. Inona ary no mba safidy ataontsika ry havana? Lay maharitra mandrak'izay ve sa ilay vonjimaika? Ilay mino ve sa ilay miaika an'Andriamanitra mamazovazy azy? Ilay mankatoa ve sa ilay mitsomo? Apetraka eo safidy fa anao na tahaka ny Jakoba ianao na ho tahaka ny Esau. Andeha sika hiverina eo amin'ny tantaran'i Jakoba indray. Nanao safidy tsara Jakoba, saingy indro kely hoy ny mpandrafitra, tiany ho tanterahana tamin'ny fomban'olombelona ny drafitr'Andriamanitra hamonjy, tamin'ny alalan'ny hafetsena, tamin'ny alalan'ny fitaka, tamin'ny alalan'ny lainga. Natahotra mantsy Jakoba, nanay izy fsandreo tsy tanteraka izany fahazahoan'ny fizokiana izany, andreo ela va ho tanteraka izany. De nitiaroka hevitra izy, haka izany tombosoa zany. Tsy nahandro tamin'ny mpinoana na Rebeka na Jakoba. Mba mety ho tahaka an'izany koa isika. Na de eo aza lay teny lazain'i Jesosy hoe apetra ho amiko ny fanahinareo rehetra fa izaho no iahy anareo. Tsy matoky sika ry havana. Tsy avelatsika ny etatsika fa isika ihany no mihevitra ny andaminazy araka ny hevitsika. Kanefa ry havana, niteraka tsy fahombiazana izany tsy fatokiana izany. Nanota tamin'ny rahalahiny Jakoba, nanota tamin'ny rainy Jakoba, nanota tamin'ny fanahiny Jakoba, nanota tamin'Andriamanitra izy. Izany rehetrarehetra izany tsy ny andry ela fa tao anatin'ny ora iray monja de vita avokoa izany fahotana rehetra izany. De tonga ny tahotra, tonga ny levilevy, tonga ny tebiteby, de nanjavona ilay fiadanam-po. Tsy ho tafaverina amin'izany fahasoavana fiadanam-po izany na ny fahatokiana izany intsony Jakoba. Tsy tafaverina amin'ny fitiavany rahalahy intsony Jakoba. Tsy ho tafaverina amin'ny finoana intsony Jakoba. Raha tsy misy fiovam-po. Andeha arodiny itsika. Ahova ny odiny va ny leoparda. Ahova ny sorany ve ny leoparda zafady. Ahova ny odiny va ny Etiopianina. Ahova ny toetrany ve Jakoba. Tsy any valiny. Zay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:17-18 vakina teo. De tsy hahavita n'izany naoviana samy rery Jakoba. De zao ny toy ny tantara. Nitsoka nandositra Jakoba mba hiala amin'ny fahatezerany Esau. Kanefa Andriamanitra ry havana dia niseho taminy tamin'ny nofy voalohany aloha. Genesis 7:20 ahitatsika n'izay tantara izay. Fa 20 taona ty aoriana. 20 taona ty aoriana. De niseho tamin'ny ray Andriamanitra. Hiteraka inona eo amin'ny Jakoba izany fisehoan'Andriamanitra, fifanenen'Andriamanitra amin'ny Jakoba izany. Amin'ity androany ity, de ny fiovam-po voalohany no arahantsika androany. Fa lay faharoa kosa raha sitrak'Andriamanitra, de ho arahantsika amin'ny fiandohan'ny sabata voalohany indray, amin'ny sabata voalohany indray amin'ny volana Desambra ny toyiny. Ndao jerentsika ary lay fiovam-po voalohany. Nampandosirina zao Jakoba. Ary voasoratra ao amin'io boky tenin'Andriamanitra io fa nampandosirina vonjimaika. Zany hoe nieritreretana io tafaverina aingakaingana Jakoba. De nandositra izy. Zao ny fomba filazany Genesis 7:20-25. Toa ohatrany hoe nanalefaka kokoa nampandehanina i Jakoba.
Isaka manko dia nihevitra mihitsy fa Esau ny tokony hanana an'izany fizokiana zany ary tena ny tiany mihitsy raha Esau. Kanefa nasehon'Andriamanitra tamin'i Rebeka fa tsy zany no izy. Dia nanao an'ilay tetika izy. Dia rehefa nazavaina tamin'ny Isaka fa izany no tian'Andriamanitra atao, dia io ilay voasoratra nampandehanina, nampandosirina. Isaka no nanao an'izany. Zany hoe nanaitra Isaka fa drafitr'Andriamanitra izao toe-javatra mitranga izao. Dia nandeha i Jakoba, nandeha andro, nandeha alina, niezaka mafy mihitsy. Tsy tamin'ny lalana mahazatra, ary zany no ataon'ny fahotana amintsika ry havana. Tsy mandeha intsony eo amin'ny lalana marina, fa nivily hatrany hatrany. Ny antony dia izao, mba andosirana ny fanenana amin'ny olona, ndrao misy mahalala azy, ndrao misy mahafantatra ny aminy, dia niery izy. Zavatra niseho tamin'ny Adama sy Eva zany. Rehefa latsaka tao amin'ny fanarahana ny Satana izy dia niery. Dia tahaka an'izany koa ny fomba famindra ny Jakoba, niazakazaka nefa niery. Ry havana, mampivilivily, mampiery atsika ilay ratsy. Tao anatin'ny tebiteby, dia nahavita 100 kilometatra tsy ankiato Jakoba. Andro alina. Mandra-pahatonga ny teo amin'ny toerana tao hoe Lozy. Reraka ihany. Ty fahotana ty mandreraka ry havana. Mahatonga antsika ho tsotsa. Mahatonga antsika ho tsy manana hery intsony. Kanefa misy fetrany ny fanalavirantsika ny tranony ray. Ny ota dia mampanalavitra antsika n'Andriamanitra, nefa misy fetrany. Voalohany dia ny fanehina tamin'Andriamanitra Jakoba. Tao amin'ny nofy, teo amin'ny toerana izay niatona io. Genesis 7:12 ka hatramin'ny 17:10. Dia nahita an'ilay tohatra izy antsika rehetra izany, izay nampitohy ny lanitra sy ny tany. Dia nisy anjely niakatra sy nidina teo amin'izany tohatra izany. Ary tery ambony dia nisy an Jehova. Ny 9:10 raha manaraka ao amin'ny baiboly protestanta isika, io amboniny io dia asiny telo kely eo, dia azavainy hoe teo anilany, nidina teo anilany Jehova. Andriamanitra ny manao dingana voalohany hiaona amin'ity mpanjenjena ity. La première initiative. Dia nidina teo amin'ny Jakoba izy, izay nihevitra ny tenany ho irery honjohonjo. Fa indro ny Andriamanitry ny razany Abrahama, Isaka, dia miaona aminy. Genesis 7:20, andinin'ny 15. Dia hoy ny mpitantara momba azy. Lay momba eto tsy le hoe mitahy, tsy le hoe nitsodrano azy, fa momba azy satria lay fezateny kely manaraka an'io dia amin'ny lalaka lehany rehetra. Dia nanaraka ny dikan'ilay momba, nanjoy amin'ny lalaka lehany rehetra. Misy fomba fiteny manao hoe momba anao tsy aditra aho. Zany hoe anaraka anao aho dia tsy maditra aho. Nomba azy Andriamanitra. Tsy nafoiny Jakoba, nanatona ny Jakoba ilay tsy hita, tonga hita. Ry havana, move mba efa nisy toy izany koa nataon'Andriamanitra taminao, tamintsika. Eo amin'ny tontolo izay maharemoka atsika, eo amin'ny tontolo izay mahasondriana atsika. Tonga eo Andriamanitra, tonga eo Kristy. Nidina teto amin'ity tanitsika very ity Jesosy. Nafoiny ny voninahitra rehetra ny raha nanana tamin'ny rainy tany an-danitra. Nidina teto izy mba ho atsika. Namoy an'izany izy noho ny famoizam-potsika, noho ny levilevitsika, noho ny fahaverezan-kevitra nananantsika. Mahavery-hevitra ny fahotana ry havana. Tsy ny anjely ny akanidina noho ny fandray tany Jakoba, fa izy Andriamanitra. Diso loatsy ny fiheverana, fa tsy mihevitra ny olon'Andriamanitra, indrindra fa ny mpanota. Tsy ry havana, miahy ny voariny ilay pahary,
mihevitra ny zanany ilay mpanavitra, ilay mpamorona. Dia nandray fanapahan-kevitra ho an'ity mpandainga ity Andriamanitra, ho an'ity mpamingana ity Jehova, ho an'ity mpanararaopaty ity Jehova, ilay mpisandoka, ilay mpisoloky, ilay mpanota. Izaho sy ianao io, isika io, nidina nandray fanapahan-kevitra satria efa tiantsika taloha izy. Jaona voalohany toko faefatra andiny fahasivy amby folo no ahitantsika an'izany. Izany ry havana no hevitry ny hoe Imanoela, nidina hoeo amintsika mpanota ilay ambony indrindra. Faharoa, tsy nidina fotsiny izy, fa nanambara teny fikasana ho an'i Jakoba. Zao nolazainy ao amin'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo, andiny fahatelo ambiny folo ka hatramin'ny fahadimy ambiny folo. Andiny fahatelo ambiny folo dia hoy izy, Andriamanitra aho. Andiny faefatra ambiny folo, ho fitahiana ianao. Andiny fahadimy ambiny folo, homba anao. Eto indray sady miaraka no mitahy, hiaro anao aho, miantoka any Jakoba Andriamanitra. Ry mpiaino malala, raha mifanena aminao ary an'io Jesosy, raha mifanena aminao Jehova Andriamanitra, tianao izy. Raha tonga aminao izy ankehitriny, tsy tonga amaona izy, fa manan-javatra holazaina aminao izy, ny teniny. Mba heninao ve zany teniny zany? Mba novakinao ve ny tenin'Andriamanitra eo ampelatananao io? Sady nakombona fa azy zany. Sa anao toa an'i Esau ianao? Reny ihany ny fampianarany rainy, fa tsy tohina izy. Tafitohina izy, fa tsy tohina. Dia niritony izy ary nitsomy dia lasa. Fa vokatra teo amin'ny Jakoba kosa rehefa nandreany zany tenin'Andriamanitra izany izy, dia fiovam-po. Genesis toko fahavalo amby roapolo andiny fahiny ambiny folo. Dia hoy izy, zao ny filazany mpitantara azy, nahatsiaro tamin'ny torimasony Jakoba, fiandohan'ny fiovam-po, ny fahatsiarovana, ny fifoazana, nitovy amin'ilay niseho tamin'ny zanak'Adala izany. Nahatsiaro koa ty zanak'Adala ity izay nataon'i Jesosy fanoharana mba hanazavana an'izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra ny olona izany ka mila ny fiovam-pony. Luka toko fahadimy ambiny folo andiny fahafito ambiny folo, nody ny sainy. Mba nefa nisy fahatsapana tahaka an'izany ve tsapatsika? Rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra, nahatsiaro sika fa mpanota. Isika izay variana tao amin'ny fahotana ilay renoka tao, ilay sondriana tao, retsika ve ny tenin'Andriamanitra? Nahatsiaro. Dingana manaraka, ny andiny fahiny ambiny folo ihany, dia hoy Jakoba, ato Jehova. Ato Jehova. Tsapany Jakoba ny fisian'Andriamanitra, raha tany tokantrano ray aman-dreny izy, toa mandeha ho azy zany satria ry dada no manao an'izany fisoronana izany. Fa amin'ity kosa, izy sy Andriamanitra, tsapany ny fisian'Andriamanitra, l'existence de Dieu. Azo ny antoka fa misy zany Andriamanitra izany, ary nampatsiaro azy fa amin'ny toerana rehetra izy, omniprésent. Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahasivy, dia mahafinaritra ny fomba fitenin'i Jeremia azy, tany lavitrany no ny antsoko anao. Tany amin'ny toerana izay nandehananao tany. Amin'ny toerana rehetra Andriamanitra, na efitra io, na mahafinaritra io, na tsara io, na ratsy io, dia ao Andriamanitra fahatsarova izay, izay manjohy anao satria tiany ianao. Dingana manaraka, andiny fahiny ambiny folo ihany, izaho tsy nahalala.
ny fahalalana dia misy hevitra anankiroa, na ny fahaizana, na ny talenta, na ny fananana, ireo siansa maro isan-karazany. Ny fahalalana hevitra faharoa dia ny fitiavana, ary Adama nahalala ny vadiny, tia ny vadiny. Ny baboka Jakoba, fa tsinotsinona zany fiovam-po ry havana, fahatsapana fa tsinotsinona izay no heverina ho zava-dehibe, fananana, fahaizana, fahalalana, hery, tanjaka. Ireo tetika, ireo intelligensa nananan'i Jakoba, ay tsinotsinona ka izy ireny. Ny fitiavana koa an'Andriamanitra dia mba mety tsinotsinona raha ataotsika ho famonjenantsika ireny. Na atao koa anao reny, ay tsinotsinona. Andriamanitra irery ihany ny tompony fahalalana, omniscience, omniscient. Izy irery ihany ny tompony fitiavana, ary zany no mahatonga hoe fitiavana mandrakizay. Io fitiavana io dia puissance, hery, mahataona, afaka manarona ny fahotana maro. Andriamanitra irery ihany no manana an'izany fahalalana izany. Tena ny baboka Jakoba, fa tsy manana an'izany aho. Ay zaho tsy nahalala. Dikana manaraka, ao amin'ny fiovam-po ihany, 17:20, Genesis 7:20, dia raiky tahotra izy. Niteraka fahatahorana an'Andriamanitra, niteraka fanajana an'Andriamanitra, niteraka fiaikena fa lehibe io Andriamanitra io, ary tia izy. Nanana fandavan-tena, no laviny Jakoba ny tenany, raha mitaha amin'io Andriamanitra io. Raiky tahotra izy, nanaja azy izy. Mba efa nanana fanapahan-kevitra toy izany tsoa ve ianao, isika, ho tia azy, hanaja azy. Andriamanitra no tiako lazaina amin'io, fa ataontsika koa zany rehefa eo anoloan'ny altaran'ny fanabadia. Ho tia azy, hanaja azy, hankato azy, hanaiky azy, hanao ny sitrapony, hanoany didiny. Dia ola izanakadala tary amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy. Ataovy ho isan'ny mpanomponao aho. Zanaka nateraka ity lehilahy mpanan-karena ity zanakadala ity. Kanefa rehefa ny baboka izy, dia ho izy, aza atao isan'ny zanaka intsony aho. Fa ataovy isan'ny mpanomponao aho. Nidina ambany teo amin'ny toeran'ny mpanompo ilay zaza nateraka ilay rangahy. Mba toy izany tsoa ve ny fibaboana ataotsika? Fiovam-po toy izany no ilain'Andriamanitra antsika ry havana. Mibaboka handany tenanao ho tonga mpanompo manetry tena. Dingana manaraka, Genesis 7:20, dia natolony ny ondam-batony, ilay nampahazo torimaso azy, ilay nanome felan-tsasatra azy, dia nataony zany mba tsy ho zavatra nofikirina. Ary tsy vitany hoe natolotra fotsiny, fa naorina, zany hoe natao nahazo faka. Tsy zavatra maivamaivana, maniditsidina, ilay fanolorana, fa zavatra miorina, mamaka, tsangam-bato, ilay ondam-bato. Najoro vavolombelona raha tary amin'ny fitaka natao tamin'ny Isaka. Dia ozy Andriamanitra ozy izy no nampahazo ahy. Nanendrikendrika an'Andriamanitra izy. Fa eto kosa ry havana, dia tena ilay naleviny tanteraka ho anatin'ny tany, naorina ho tsangam-bato, ity fahotana izay mahazo azy ity. Dia nampidina diloilo teo amboniny izy. Sanatria tsy hoe akory toy ny fanaon'ireo mpanompo sampy, voalaza amin'ny Levitikosy 5:20, fa tena rarana mafy mihitsy avy amin'Andriamanitra ny fanompona an'ireny ka manositra menaka an'ireny. Fanompo-tsampy zany. Fa ity ositra diloilo ity dia alaitsika sary amin'ny hoe ositra mpanjaka. Nandray an'Andriamanitra ho mpanjaka ny fiainany Jakoba ry havana. Mpanjaka.
andriamanitra no hitondra azy amin'izay rehetra alehany hizaka an'izany fahotanana hidiny teo. Nataony teo an' Jesosy ny fahotana rehetra izay nandavo azy na hidiny teo amin'ilay voaositra lay Mesia. Izany nanehoany Jakoba ny fanoloran-tenany. Izany nanehoany Jakoba ny fahafoizan-tena. Dingana manaraka. Andeny 7:20. Dia niova toerana izy. Ilay toerana taloha atao hoe lozy dia niova ho Betela. Fiovan-toerana riavana, ny fibebahana, ny fanoloran-tenantsika, fiovana toerana. Raha eo amin'ny toerana izay mahafaty io ianao dia miova toerana eo amin'ny fiainana mandrakizay. Fanovana anarana izany. Ilain'Andriamanitra izany fiovam-po izany, miova eo amin'ny toerana. Dia hoy Jesosy ao amin'ilay zanak'Adala, dia niainga izy, dia nody any amin'ilay toerana misy ny tsara indrindra. Ilay tempolo ny mpamingana, ilay tempolo mpamitaka, ilay tempolo mpisandoka, mpisoloky, dia lasa tempolon'Andriamanitra. Mba te hiova toerana ve ianao ry havana? Raha teo amin'ny lalana falehan'ny mpanota no nalehanao fa izay. Voalaza amin'ny Salamo 1 fa mandeha eo amin'ny lalany tsy mpaniratsira izao. Lalany marina izao. Raha teo amin'ny toerana fiandrasan-kisoa no ny toeran'ilay zatovolahy, dia hiova toerana izy any an-tranony rainy. Hiainga aho dia hody. Tsy hoe eto amin'ity toerana fiompiana kisody, fa any amin'ny toerana izay isin'ny toeran'ny zanak'ondry. Farany. Genesis 9:20. Andeny 20 sy ny 20. Nanomboka ny vavaka Jakoba. Nanomboka ny vavaka izy. Nanomboka ny fandahatra tamin'Andriamanitra izy. Arak'ilay voasoratra hoe avery fandahatra ianareo. Na dia mena tahaka ny jaky aza, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza. Dia nanomboka ny fandahatra tamin'Andriamanitra Jakoba. Dia hoy izy, zao ny vavaka nataony, ombay aho, arovy aho, omeo ahy ny hanina saza ho ahy. Efa lany vatsy matsizy amin'io. Omeo ahy ny hanina saza, omeo ahy ny fisotro, omeo ahy ny fitafy. Ary engany eka ho tafaverina soamatsara indray, any an-trano ny tiako sy neny aho. Na dia toa manana endrika intisinday, donnant-donnanza, izany vavaka nataony Jakoba izany, satria misy an'ilay teny kely hoe raha. Dia nanomboka ny finoany Jakoba. Nanomboka nino izy? Nanomboka izy fa Andriamanitra irery ihany no afaka mahalala ny drafitry ny famonjena ho ahy. Nanomboka tsy ny salasala intsony izy, fa ity Jehova miteny amin'ity no ray. Nanomboka nanana finoana izy, fa ao aminy ilay mpamonjy. Ary ho razam-beny zany mpamonjy zany ny taranaka ny tsofana rano azy. Nandray mpamonjy ho an'ny tenany manokana aloha Jakoba. Andiny 1:20 dia hoy izy, ianao no Andriamanitro. Voady toy izao no nataony Jakoba. Andiny 2:20. Omeko anao ny ampahafolony izay omenao ahy. Ry havana, izay rehetra nanolo-tena ho an'Andriamanitra dia manana adidy aman'andraikitra atao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny ampahafolony tsy ahavonjy antsika, fa fanehoana kosa ny fankasitrahana, fanehoana ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny famindram-pony. Fanehoana fa miankina aminao aho, i Jehova Andriamanitro. Ianao ny raiko, ianao no Andriamanitro. Fanehoana fanetretena, humilité. Inona mba fotodresaka ataontsika rehefa mivavaka isika? Androany hariva amin'ny après-midi izao
dia isy herinandro fivavahana. Inona no fotidresaka ao? Ombay aho, arovy aho, mehoanina saza aho, Andriamanitra ianao, mpamonjy ahy ianao. Izany ilay fiovampo voalohany izay nasehony Jakoba, izay niainany Jakoba. Rehefa nanjohy an'izany tantaran'i Jakoba izany isika androany. Inona no safidy vidinao? Ny fanapahan-kevitra ho raisinao. Tsy ampitsangana antsika hoe anatona an'Andriamanitra. Tsy avy tamin'i Jakoba rery mantsy izany fiovana izany. Teny am-piandohana zao, tsia tsy afaka ahova ny odiny ny Etiopiana, tsia tsy afaka ahova ny sorany ny leoparda, tsy afaka hanova izany toetra ny Jakoba izany Jakoba. Fa avy tamin'Andriamanitra izany, avy tamin'ny asany fanahy masina izany. Ko raha mety ianao dia hovain'Andriamanitra ihany koa. Aza miandro hoe tsaratsara kokoa aho, araka ilay voalaza amin'ny Isaia 2:7-20 nivakitsika teo. Na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, izao toerana misy anao zao indrindra no hamangin'Andriamanitra anao, no handraisan'Andriamanitra anao, anatonan'Andriamanitra anao. Dia misaora azy fa manao izany ho anao izy. Atolory azy ary ny vavakao, ny voadinao, ny teny avy aminao, ny fanapahan-kevitra avy aminao, fa izy no hanefa izany. Aza vela ho nofy tahaka n'ilay niseho tamin'i Jakoba izany, fa ataovy tena zava-misy. Aza vela ho maniditsidina, fa ataovy tena miorina izany fanapahan-kevitra. Hiova fo izany. Fiovana azo antoka rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra nitahantsika amin'izany fanapahan-kevitra lehibe sy goavana izany. Maniry koa amin'ny manaraka dia ho hitantsika ilay fiovampo miezinezina izay nataony ty lehilahy ty, satria latsaka tao anatin'ny fahotana indray izy. Ary dia arahantsika raha sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra hitantsika amin'izany fiovampo izany. Ka mba hanana fanapahan-kevitritsika, Andriamanitra ho ampio aho, mba hanana an'ireo dingana rehetra tahaka ny Jakoba ireo, mba hanana fiovampo azo antoka. Amen. Satranao izay Andriamanitro no ny teny nentin'ny mpanomponao. Mampatsiahy anay fa tsy maintsy manana safidy izay eo amin'ny fiainanay. Ary tsy hidiranao izany safidy izany. Na tsara ny safidinay ho amin'ny fiainana mandrakizay, na ratsy hitondra fandringanana ho anay. Andriamanitro misaotra anao no ny fitiavanao izay mitantana anay mba hisafidy ny fiainana mandrakizay hiaraka aminao. Ray io, arotsay aminay ny fananeo masina mba hitahadalana anay ka ho tonga amin'ny fiovampo izahay. Ianao mahafantatra ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra ray io satria ianao ny tonga voalohany hamonjy anay. Ary mba ho ekenay izany famonjena tolotrao izany ka ho hita eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izany. Ho tia ny teninao, hanaja ny masina ary ho tonga tahaka ny Jakoba izahay. Tsy nofinofy izany ray io fa ho tena réalité. Ankasitrao izany vavaka izany Andriamanitro satria tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray io. Amen.
tafidriko sary mitsodrano izay atao antsika. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka anome anao fiadanana. Amen. Toanie izany.